fandaharana Solika Fitaiza eto amin'ny radio Feon Mpitily FM 92 Vakinakaratra. Fandaharana Solika Fitaiza iarahanao amin'ny Pasteur Ndrantomahenina sy ireo Pasteur Mpiara-miasa rehetra. Fandaharana Solika Fitaiza hitaiza ny ara-panahinao, hanabe ny ara-panahinao ary hitari-dalana ho anao ho any an-danitra. Fandaharana Solika Fitaiza arahinao isaky ny talata sy zoma manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva ary ny alahady amin'ny 9 ora maraina. Fandaharana Solika Fitaiza 034 14 659 11. Ampifaliana mandrakariva no androsoana ao atokantranotsika indray amin'ity an'ity ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy izahay ao anatin'izao fandaharana izao ho antsika rehetra izay maheno sy manjoy ity afatr'Andriamanitra ity. Tadito ry havana fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa misy antony avokoa. Ary amin'izao ora sekonda izao raha mandrenao dia tadito fa Andriamanitra mihitsy no te-hampafantatra ny fitiavany, ny sitrapony, ny planiny tiano tanterahana aminao zay miaino amin'izao ora sy fotoana izao. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra andehantsika hivavaka. Makasitraka anao zay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Feno ny fanahinay, faly izay satria nytominao indray izay mba hiona aminao, handrehanao, ho tafahombona aminao ao anatin'izao afatra izao. Dia matoky ny fahasoavanao zay, Tompo. Matoky ny fanahinao masina izay sy ny fitariany rehetra, ny asany rehetra, fa ny teninao androany dia ho aina, ho fiainana ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia terinao anao sahady ny saotra sy ny voninahitra ny amin'izay ahidinao aminay androany. Misaotra Jesosy. Amen. Eny ary havana tonga ny fotoana izay hamakitsika ny soratra masina. Raiso ny baibolinao dia horaitsika ny ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany Korintiana voalohany toko 4 ny andininy 12. Korintiana voalohany toko 4 ny andininy 12. Atombokontsika amin'ny andininy 12. Ny soramandry dia mivaky toy izao hoe ny amin'ny fijangajangana tsy azo atao ho isan'ny zavatra tsy mampaninina tahaka ny anina samy hafa. Andininy 12. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Ny anina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny hanina. Nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo sady anangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa anala ny momba ny tenan'i Kristy va aoka anolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga sanatra izany? Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra ho nofo iray ihany izy roa.
fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mandosira ny fitsangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany. Fa ny mpitsangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Dia raintsika ary ny tompo ry havana, raha manome antsika n'izao afatra androany izao. Hositrano ny tompo any isika. Ary efa sitrana ny fanahintsika dia sitrana ny fiainantsika. Ao anatin'ity Korintiana voalohany toko fa 9 ity ry havana, raha ny vakitsika teo amin'ny 2:12 dia tena miresaka zavatra anankiray izay indraindray amavanina kanefa dia misy fiantraikany ratsy ary manala antsika ao amin'Andriamanitra tanteraka. Mova tsy ny faniritsika dia mba hitoetra tsara ao amin'Andriamanitra mandrakariva. Kanefa misy zavatra tena songadiny soratra masina androany, mba tsy ho ataontsika tsinotsinona na hoe totaky ny zavatra mandeha ho azy. Dia ny amin'ny resaka fitsangajangana. Ary ambara sorana mandry tsara hoe fitsangajangana dia zao izay tsy azo atao ho isany zavatra tsy mampaninina. Ndraindray misy zavatra ohatrany hoe tsy mampaninina izany, mety hoe ho tatsina. Fa ity fitsangajangana ity dia tsy azo atao ho isany zavatra tsy mampaninina, tahaka ny hanina samihafa, ohatrany hoe na mihinana na tsy mihinana tsy mampaninina. Fonta zany tompo. Fa tsy mba azo raisina tahaka an'izany kosa nefa ity fitsangajangana ity. Ary ny apôstôly Paoly tena nilaza n'io zavatra io dia nambarany hoe ny zavatra rehetra hozy izy dia izao azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao dia tsy mety handevozy ny zavatra na inona na inona. Mampafantatra tsara zany ny apôstôly Paoly teto fa ao anatina fahafahana izy, ao anatina liberté tanteraka izy miaraka amin'Andriamanitra. Ary tena azo ny atao avokoa ny zavatra rehetra rehefa ao anatina liberté izay tsika, azo atao ny zavatra rehetra. Ary havana, tena azo atao. Fa ny zavatra marihana tsara kosa nefa dia izao, ny zavatra rehetra azoko atao ve mahasoa avy, mampandroso avy, mampandroso avy, fanontaniana mila apetraka mandrakariva zany ry havana, mahasoa ve, mampandroso ve. Fa nambaran'ny apôstôly Paoly mazava tsara kosa dia izao, na azoko atao azy ary raha ataoko foana azy. Za kosa hozy izy dia izao, tsy mety handevoziny zavatra na inona na inona. Zany hoe ny fahafahan'ny apôstôly Paoly zany tena fahafahana tena mahasoa azy, tsy fanandevozana ho azy ny zavatra rehetra izay ataony, tsy fanandevozana ho azy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ao anatin'izao tapany voalohany izao, valio izy ao fanontaniana izao, tena olona afaka marina ve ianao ao amin'ny Kristy? Zany hoe olona afaka izany dia izao afaka manao zavatra rehetra tsy amiteritery. Tena olona afaka marina ve ianao? Sa mbola any naninany
na amin'ny ampapahan-javatra mbola misy manandevo, mbola misy manavesatra, mbola misy teritery, mbola misy fanirena. Ny fahafahanao ve tena mitondra fanasoavana ho anao sa mifanohatra amin'izay? Titsika hitsakotsako an'izany anie, fa tena ilaina ny mamaly an'izany any anaty any ety am-piandohana. Fa ny apôstôly Paoly tena nilaza izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha hitsotsika fa zany hoe handevozin-javatra zany efa tsy fahafahana intsony zany, efa tsy fahafahana intsony zany. Be deaibe ny ny handevozin-javatra. Ohatra mijery série amin'ny fahita lavitra, fa de ao na adiny firy ara de ao. Tsy tompony tena intsony any ka lasa handevoziny zany zavatra zany. Misy indray tsy mahazo aina raha tsy mifoka sikara. Fa vao misy fotoana kely de mifoka, tsy maty afo de ao. Handevozin-javatra. Ao indray de na handevoziny fitadiavana. Lasa tsisy fiainam-pianakaviana intsony, fa de nitady. Ary marary mihitsy vao hoe mitsahatra ao anatin'ny ray andro ka tsy mitady. Handevozin-javatra. Be deaibe ny zavatra manandevo atsika. Handevoziny zava-mahadomelina. De mitady, lasa misy fiankinan-doha ao anatin'izany. Ry havana, ary nandray koa olona, mety fitiavana olona, mety eo ambany fibaikona olona, de lasa andevony zany zavatra zany tsika. Tsy misy fahafahana intsony. Ry havana, ny olona andevo de tsy tompony tenany intsony. Tsy tompony tenany intsony. Misy andevony lamody. Ka na de hidirana trosa aza, tsy te ho gisitra, tsy te ho tara, te ampiseho foana fa maharaka eo anatrihan'ny fiarahamonina. Ry havana, efa andevo zany, fa misy fanandevozany zany. Andevozany Facebook. Tsy misy fiainam-pianakaviana intsony. Tsy mijery zay zavatra mahasoa intsony. Fa de ao. Ry havana, misy koa ny andevozany fijangajangana ary zay le loha hevitra. Tena hoe andevo. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha miaino ianao amin'izao raha sy fotoana izao, fotoana anasitranan'i Jesosy anao zao. Fotoana anasitranan'i Jesosy anao zao. Eto ny Paoly ny apôstôly de nilaza, zany hoe izy azoko atao ny zavatra rehetra. Fa mahasoa ve zany? Azoko atao ny zavatra rehetra, fa saingy sao za tsy mety handevoziny zavatra. Zany hoe nametraka limity ny apôstôly Paoly, nisy fetrany atreto. Eny fa na de azoko atao aza, tsy avelako hanandevo aty. Fa moa ve tamin'ny herin'ny tenany natanterahany an'izany?
move ny fahendreny na tanterany an'izany tsia ao arinao dia ho ampahafantariny soratra masina antsika inona ny anto nafany nametraka limity nametra mifetra hoe atreto fa za tsy handevoziny ity zavatra ity. Andiny fatelo ambe folo raha itotsika dia hono voasoratra ny hanina dia ho an'ny kibo, ny kibo ho an'ny hanina. Misy toerany avokoa zany. Zany hoe rehefa mihinan-kanina ianao dia mihinan-kanina ho an'ny kibo. Nefa dia izao samy olona vonin'Andriamanitra avokoa ireo roa ireo na ny kibo na ny hanina. Fa napetraky ny apôstôly Paoly tsara tao anatin'ny fanambarany dia izao ny tena kosa hozy izy zany hoe ty teny ity ny tena kosa dia izao tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo ary ny tompo dia ho an'ny tena. Dia eo tsika ny mametraka mianatra androany. Hay zany ny apôstôly Paoly dia izao ny tenany mihitsy dia natokany ho an'i Jesosy. Any ka tsy nandevoziny zavatra izy na inona na inona. Ry havana, raha tiatsika zany tsy ho andevoziny zavatra, andevoziny io zavatra tena mampijaly, mangeja, mampahory, manandevo isanandro isa-jekondra io. Raha tiatsika ho afaka ao anatin'izany, atoloro ho an'i Jesosy ny tenanao, fa ny tenanao dia ny foroniny Jesosy mba ho azy ary izy ho anao. Ry havana, zay nge nahatonga Jesosy nidina tetỳ tany mba ho azy, mba ho babontsika, mba ho azy. Hanafaka tsika eo anatrehana karazana fanandevozana maro isan-karazana. Ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana. Zany fijangajangana zany na ara-baky teny zany, na famaritana azy amin'ny endriny hafa dia izao fijangajangana zany dia izao sehatra maro ny isehony zany. Fijangajangana ara-pivavahana misy azy daholo ty karazam-piangonana rehetrarehetra ty. Fijangajangana ara-pivavahana ihany koa sady mivavaka no manompo sampy. Fijangajangana ao an-tokantrano sady manana vady ara-dalàna ao an-tokantrano no manana vady kely any ivelany. Fijangajangana zany. Ny fijangajangana ho an'ity tena ity dia filalaovan-dratsy. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ity tena tsika ity dia ho an'ny tompo. Zay ny namoronana azy. Tsy ho vira viray Satana. Tsy ho andevoziny Satana. Dia ny lalina ao anatin'izany afatra zany ny tenanao. Tena an' Jesosy ve. Tena an' Jesosy ve. Ary Andriamanitra hozy izy efa nanangana ny tompo sady anangana antsika koa amin'ny heriny. Dikany hoe anangana misy fahalavony eo zany. Ka raha Andriamanitra nanangana an' Jesosy, anangana an' Jesosy tao anatina fahafatesana, Jesosy natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny. Fa izy koa dia anangana antsika koa amin'ny heriny. Zany hoe tena tsy mety amin'Andriamanitra, tsy ao am-pon'Andriamanitra, tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny mahita antsika lavo ry havana. Ty anangana izy. Be dia be ny lavo. Fa vaovao mahafaly androany. Jesosy manangana. Ary afaka manangana. Afaka manangana. Eto tena ampatsiahiviny raha ito itsika. Ny andiny fa 10:10 amin'ny Korintiana 1:5. Nampatsiahiviny tsara. Tsy fantatrareo va hozy izy. Tsy fantatrareo va. Toadino zany indraindray. Toadino zany indraindray. Mampatsiahy androany ny ten'Andriamanitra. Tsy fantatrareo va fa momba ny tena Kristy ny tenanareo
moa analany momba ny tenany Kristy fa aho ka anolotra izany ho momba ny tenany vehivavy janga sanatry izany. Ndraindray nge tena adinontsika ry havany fa momba ny tenany Kristy nge ny tenantsika rehefa natolotsika ho azy. Eny raha mbola tsy nanolotra ny fiainanao na ny tenanao ho an'ny Kristy ianao ka andevozany zany zavatra rehetrarehetra zany, aza atao magaga fa normaliny zany. Rehefa tsy ao am' Jesosy ny olona dia na tsy misafidy azy izy dia any Satana izy. Satana no mamiravira azy, Satana no mitondra ny fiainana, Satana ny tompon'ny fiainana. Rehefa tsy ao am' Kristy ny olona. Fa rehefa nanolotra ny tenany ho an'ny Kristy kosa ny olona ry havana, dia mila fantany mazava tsara fa ny tenany dia momba ny tenany Kristy. Zany hoe misy fiainany Kristy eo aminy, misy tenany Kristy eo amin'ny tenany, misy fanahany Kristy ao anatiny. Misy an'izay. Arava adinitsika zany ry havana. Ho Paoly, moa sy za analany momba ny tenany Kristy ato amiko, ka anolotra ny tenako ho an'ny vehivavy janga. Zany hoe lasa viraviraiko ty tenako ty. Tsy atokako ho an'ny Kristy nefa za milaza fa Kristy ato anatiko, kanefa dia avelako viraviraiko ny tenako ho an'ny vehivavy janga, ho viraviraina ho an'ny Satana. Sanatry izany. Sanatry izany. Entitry Paoly. Tena entitry izy. Moa tsy fantatrareo va ny 1:40 fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Ry havana, mampivarahontsana mieritreritra an'izany. Izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Mampandiny tena lalina zany. Tempolin'Andriamanitra ny tenantsika. Ry rahalahy malala, ray mpianakaviana, reny mpianakaviana, ry tanora malala izany. Tsy natolotra ho an'ny vehivavy, ho an'ny fijangajangana ny tenantsika fa atolotra ho an'i Jesosy. Androany miverena beba, ibaboy, aneneno dia miantoraha amin'i Jesosy. Fa eto tena ambarany izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Zany hoe tsisy Jesosy tsony ao anatiny, tsisy Andriamanitra intsony ao anatiny. Ka ninona zany izay asa ataontsika mety ho an'Andriamanitra efa tsisy Jesosy tsony ao anaty. Tsisy. Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa. Ry havana, tsy teny fampiasa ao anatina fanorenana fanambadiana fotsiny zany. Ndrao tsika ho diso hevitra ry havana. Mandrehan'izany foana tsika rehefa misy fanorenana fanamasinana fanambadiana. Tsy ho nofo roa intsony fa ho nofo iray ihany. Vazadino, rehefa ny Kristiana anankiray nandray an'i Jesosy no andevoziny fijangajangana, miray amin'ny fijangajangana, dia tsy nofo roa intsony fa ho nofo iray amin'ny vehivavy janga, ho tena iray aminy. Zany hoe efa tsisy Jesosy intsony ao anatiny, tsisy Andriamanitra intsony ao anatiny. Saritsariny fotsiny sisa ny maha-Kristiana, endriny fotsiny sisa ny fanaovana asa ety ivelany, fa efa tsisy Andriamanitra intsony ao anatiny, satria efa tena iray ihany amin'ny Satana, izay loha rano fijangajangana. Izay miray amin'ny tompo izy dia fanahy iray aminy. Izay miray amin'ny tompo dia fanahy iray aminy. Zany ny tanjo an'Andriamanitra. Ary antony andefasany an'izao havatra izao androany, izay miray amin'ny tompo dia fanahy iray aminy. Zany ny tanjo an'Andriamanitra. Miraisa amin'Andriamanitra. Manana fiombonana aminy. Matahora azy. Atoloro an'i Jesosy zato isan-jatony aminao. Ary zany ny ambarany, mahafahantsika manana fanahy iray mba ho tena iray amin'i Jesosy.
toy ny 9:20 mandosira ny fijangajangana. Mandosira. Ary avako malala ao mitompo. Mandosira. Etsika avy amintsika zany no andrasana. Tsy ao amin'Andriamanitra ny olana. Samy zany mijery amin'izao raha sy fotoana izao hoe inona avy reo mahatonga ho tafalatsaka ao anatin'ny fijangajangana. Tsy fantatro, mety mijery Facebook ianao, mety mijery télé ianao, mety mijery sary ianao, mety misy olona mety mifandrairay aminao ao anatin'izany sehatra zany, mety be dia be. Fa ny teny soratra masina dia milaza mba ho tonga fanahy iray amin'ny tompontsika raha tiantsika mba hanana tena iray aminy, fiainana iray aminy, mandosira. Aleo zany ataon'ny olona, aleo enjehin'ny olona, aleo asian'ny olona teny ratsy. Toy izay hanana fifandraisana ratsy ka mampiala antsika amin' Jesosy. Mampiala antsika amin'Andriamanitra. Mandosira ny fijangajangana ho ny 9:20. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona ane dia eny ivelan'ny tena ihany. Eny ivelan'ny tena. Fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Miatra. Be dia be ngeny efa andairana izany amin'izao fotoana. Vokatra ny fijangajangana miatra amin'ny tenany. Lasa fahantrana taty aoriana. Faharavana tokantrano taty aoriana. Aretina taty aoriana. Fampitehana fiainana, faharavana asa taty aoriana. Fifandraisana rava taty aoriana. Ary ny tena loza dia zao. Efa tsy ao amin'Andriamanitra intsony. Miatra amin'ny tena. Fahaverezana. Le fijangajangana ngery havana tena hoe fafinaretana vetivety fa fahaverezana mandrakizay. Mandrakizay. Aoka ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Misy hetsika takiany ny tompo amintsika. Izany ambarany mandosira. Rehefa hita zany fa mitarika makany. Any amin'ny fanandevozana amin'ny fijangajangana, andosirana. Manala an'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Manala an'ilay ositr'Andriamanitra, andosirana. Davida tena lavo, tsy mba nandositra izy, dia lavo. Jangajanga tamin'ny Batseba, vadin'olona. Lavo. Ary vidiny lafo zany tao aoriana satria hitan'Andriamanitra zany. Ranabavy eo. Ho anao izay latsaka ao anatin'ny avitsory ny vadin'olona. Avitsory. Miatra amin'ny tenanao io indray androany. Mety mametra-panontaniana ianao hoe ka izy ny mamelona, izy anie miahany fiainako, ahoana reto zanako reto, ahoana vadin'olona avitsory. Ampitiavana no izarana an'izany. Jesosy mahavita anao. Mandosira. Ho ny 9:20. Ahoana ary izy. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina. Tempolo ny fanahy masina zany hoe ny fanahy masina dia mitoetra ao anatin'ny tempoly.
ity tena tsika ity zany dia tsy natokana ho an'izao tontolo izao viravirain'ny satana amin'izany fijangajangana zany fa natokana ho an'i Jesosy. Ary satria Jesosy natokana ho azy, ho an'i Jesosy, dia tempolo ny fanahy masina. Misy fanahy masina ao anaty ao, nampatsahiviny Paoly apôstôly zany ho an'reto rahalahy reto. Tempolo ny fanahy masina. Tsy sinagoga ny satana fa tempolo ny fanahy masina. Tsy fantatrareo va? Ary izay ao anatinareo izy sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Fanahy masina nge io fanomezana io rehefa nandray an' Jesosy sika, raha tena nandray azy sika dia ny fanomezana voalohany omen'Andriamanitra tsika dia ny fanahany apetrany ao anatintsika, ampianatra tsika hitari-dalana tsika. Fa amin'ny fotoantsika ry havana manoloana ny fakapanahy maro isan-karazany, tsy mandositra n'izany ka lavony zany viravirain'ny satana ao anatin'izany, dia miala le fanahy masina ao anaty. Efa miala ny fanahy masina ao anatintsika, tsy mahavita nininitsika. Efa tsy Jesosy tsony ny ao anaty. Ry havana miverena amin'ny Tompo, beba verena amin'i Jesosy, hamela ny elokao izy, hamafa ny fahotanao izy, hanafaka anao izy. Raiso zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy, hanome anao ny fanahana izy. Zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. Ny olona nge rehefa tena feno ny fanahy masina, tsy tompony tenana izy. Tsy tompony tenana izy. Hovainy ny fanahy masina izy. Hovainy ny fomba fanao, hovainy ny fomba fisainana, hovainy ny fomba fiteny, hovainy ny tontolo mpiainany ray manontolo, hovainy le fanahy masina ao anaty ao, lasa tia zava-panahy, mirehitra amin'ny zava-panahy. Mazava ho azy rehefa tsy ao ny fanahy masina fa fanahy ratsy ny ao anatsika dia lasa tsy tompony tenany tsony koa, fa lasa andevoziny zavatra be dia be koa le olona. Ary anisan'izany ny fijangajangana. Andevoziny zavatra, tsy tompony tenany tsony. Misy enery havana raim-pianakaviana tsy tompony tenany tsony. Mpivavaka be izao, manao asan'Andriamanitra zao, fa noho ny tafalatsaka tao anatina fijangajangana, tsy tompony tenany tsony fa mandao vady aman-janaka. Mandray karama fa tsy mamelona vady aman-janaka tsony fa mamelona ny vady kely any ambadika. Tsy tompony tenany tsony. Tsy tompony tenany tsony, tsy tonga mivavaka intsony. Tsy tompony tenany tsony fa na dia mivavaka sy manao asa fisoronana azy dia mamelona vady kely etsero. Lava ao anatina fijangajangana maro isan-karazana. Misy enerana bavy ry havana tsy tompony tenany tsony fa tena lavo amin'ny fakana vadin'olona. Tsy tompony tenany tsony, tsy manana an'le fanan'Andriamanitra mitona azy, anana fahendrena sy tahotra an'Andriamanitra intsony, tsy tompony tenany intsony. Inofontsika io dia malemy, mora lavo izy io. Ary zany ny lana ny afatry ny azo fijaliana ry havana, hanomboana ny ty nofontsika ty, hanomboana ny toetra ny nofontsika izay feno faratsiana isan'andro isan'andro. Fa rehefa voaombo ny nofo dia miasa ny fanahy masina. Zany ny tokony hanilehana ireny afatra ireny ry havana, izay mitona hanindrahindra ny ty nofo ty amin'ny karazana vola makarena sy rendrarendra n'izao fiainana izao. Ailio zany afatra zany fa mitona ho amin'ny fijangajangana sy ny fireriana zany. Ampiala tsika amin'Andriamanitra zany. Amarana anazy androany. Hoy ny voasoratra amin'ny 2:20. Fa olom-boa vidy ianareo. Ry havana, Jesosy nividy atsika tamin'ny lafo tamin'ny rany na latsany. Tena novidiny. Fa maninona moa ine novidiny satria tsy azy tsika ane teo aloha. Tsy azy. Teo am-pelantanan'ny Satana tsika, ary zay ny ambaran'ny soratra masina hoe amin'ny devoly rainareo ianareo. Satana nge no ny feny fiainantsika. Manidy an' Jesosy. Novidiny. Tsy fantatra azonao ny dikan'izany hoe novidiny. Tsy an'le teo aloha intsony zany fa novidiny fa olom-bo vidy ianareo. Koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo
tanao fa zava-dehibe ty tenantsika ity tsy hoe ny fanahintsika fotsiny fa ty tenantsika ity amin'izao fahavelomantsika zao eo anatrehana fifandraisana maro isan-karazany ity tenantsika ity dia tokony ankalazana n'Andriamanitra. Misy toerana zany tokony ametrahana azy dia misy toerana fady azy. Tsy tokony hitondrana ny tenantsika, tsy tokony avela ho vira virainy zao tontolo zao ty tenantsika ity. Mila ankalazana n'Andriamanitra satria olom-boavidy. Matoa ny fidiny Jesosy tsika. Voalohany tiany ary misy toerana tiany ametrahana azy. Ry havana amin'ny anaran'i Jesosy misy toerana tsy sahazanao intsony aoka ho afaka amin'izany ianao, aoka hiala amin'izany ianao. Toeram-panandevozana aoka hiala amin'izany ianao. Te hanafaka Jesosy. Dia raintsika ny tompony amin'izany hafatra izany. Fa tena manasitrana antsika izy, tena mare ary havana ao am-pizarana izany hafatra izany. Hanasitrana antsika izy. Dia antsika hivavaka. Jesosy ho any amin'iza moa izay. Ianao le manana teny fiainana mandrakizay. Manafaka anay. Fona Jesosy. Eo anatrehany karazana fijangajangana mamatotra anay izay tena safidinay mihitsy aza indraindray. Mamindra fo aminay. Mamelany elokay Jesosy. Androany afao ny tsirairay izay mandrehana izany hafatra izany ka tafalatsaka. Ianao anangana azy. Ianao anafaka azy. Ianao anokatra varavarana Tompo hialany amin'izany. Jesosy tsy hainay hoe amin'ny fomba ahoana, fa be dia be ny mety efa voafatotra tena sarobahana, fa hainao atao izany. Miantso anao a Jesosy, midongy aminao afao ny olonao. Meo fiainam-baovao izy. Dia aoka Tompo tena ho marina tokoa hoe olom-boavidy. Aoka izy vokany, izy fiantraikany tsara eo amin'ny fiainany ny nanoloranao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana. Hanafaka ny tsirairay. Matoky an'izany a Jesosy noho ny amin'ny fahasoavanao. Alleluia. Amen. Narahinao teo fandarana Solika Fitaiza niarahanao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Ndrantomahenina sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Fandarana Solika Fitaiza lahara taroby 034 14 659 11.